Ravako malala ho ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy KRISTY tompontsika. Amen. Jesosy ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Jesosy KRISTY ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Izany no misongadina ny mofinainantsika an'io ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly toko voalohany ny andininy fahaeniny hatramin'ny faha 1:10. Jesosy KRISTY ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Tamin'ilay dinidinika farany izay niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra alohany izay niakarany tany an-danitra dia nanitikitika ny sain'ireto mpianatra ireto, iza marina moa ity Jesosy KRISTY ity fa na ny fasana aza resiny io izy fa nitsangana tamin'ny maty eo anoloantsika. Dia nihevitra izy ireo fa hivadika zavatra ara-mofo, ara-materialy ho azy ireo izany, ka velom-panontaniana tamin'ny Tompo izy manao hoe: Tompoko, amin'izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin'ny Isiraely? Ho famaliana izany fanontaniana nanitikitika ny sain'ny mpianatra izany dia nasehon'i Jesosy KRISTY mazava tsara fa izy izay manoloana ny mpianatra ankehitriny ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Jesosy KRISTY hery sy fahefan'Andriamanitra nentiny nanazava sy nitenenana tamin'ny mpianatra amin'izany reto mofinaina izay novakintsika teto ireto. Tao anatin'izany no nanambaran'i Jesosy mazava tamin'ny mpianatra fa manana ny fanalahidiny mahandriamanitra azy izy, tsy azon'izao tontolo izao baikona na ny olombelona fehezina. Ny fahefan'Andriamanitra mihitsy ao aminy, izany no natonga azy miteny namaly manao hoe: tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany. Fahefan'Andriamanitra izany, izay fahefana ao amin'i Jesosy KRISTY raha teo ihany koa. Tsy hitambarany amin'izao tontolo izao. Misy fahefana samihafa izay nozarainy na nidelegeny tamin'ny mpianatra sy tamin'ny fiangonana, tahaka ny hoe mandehana ianareo ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Misy ny izay notsinjarainy tamin'ny mpianatra hitantsika dia ny hijoro vavolombelona, hoy izy manao hoe: azo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo ary ho vavolombeloko. Misy izay fahefana nozaraina tamin'ny mpianatra dia nahatonga azy ireo tsy hanana hiandrandran'ny lanitra, arak'izay hitantsika ery ambany ery hoe: nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Fa itsakilan'izay kosa dia misy fahefana izay an'i KRISTY irery ihany amin'ny mahandriamanitra azy. Eto izany izao dia fahefan'i KRISTY irery ihany amin'ny mahandriamanitra azy ny fotoana izay voatendry. An'i KRISTY irery ihany izany. Misy fotoana fony fahateto ambony tany an'i Jesosy dia niteny mazava mihitsy izy fa raha ny amin'ny fotoana dia tsy anareo izany, tsy misy malala an'izany na dia ny zanaka roa izy. Fa antsika nefa mahafantatra tsara fa ten'Andriamanitra izy ka tsy voafehan'izany tsy fahalalan'izany. Ary ny zavatra anankiray izay mbola manintona ny saintsika entin'i Jesosy hanazavana maha-ten'Andriamanitra azy dia ilay tapany farany izay noporofon'ny anjely tamin'ireto mpianatra tolagaga talanjona ny indrandrany lanitra ireto
dia ny anjely no nanazava tamin'izy ireo manao hoe iny Jesosy izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Raha ny tena marina zany ity mofinaina ity dia tsy mofinaina amin'ny resaka fotsiny ny amin'ny andro ny akarany, fa tena mofinaina amin'ny resaka amintsika ny amin'ny fiverenan'i Kristy indray. Zany no anehoana fa Andriamanitra izy ka andrandray ny fiangonana ny fiaviany indray, tahaka an'izay niakarany tao amin'ny rahona teny amin'ny lanitra no iverenany indray ety amin'izao tontolo izao, hitsara ny velona sy ny maty. Ravako malala amin'ny Tompo, manam-pahefana mihoatra lavitra noho ny olombelona JESOA KRISTY. Eny, ny fahefan'Andriamanitra mihitsy ny eo aminy satria Andriamanitra izy. Mahazatra antsika isan'andro ny miombona amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny hevitra zany vavaka zany ry havako dia izay ambarany ty Asan'ny Apostoly toko voalohany andininy faraka ambin'ny folo ty, manao hoe tahaka izay nialanao teto ambonin'ny tany na sandratra ao an-danitra tao anatin'ny rahona no hahatongavanao indray hiverina hitsara ny velona sy maty. Amin'izay fotoan'izay dia hanana ny fahefana feno sy tanteraka, tsy azo ampitoviana ny amin'izao tontolo izao intsony izy. Jesosy Kristy manana ny fahefana maha-Andriamanitra azy. Tsy azontsika ampitahina amin'ny fahefan'ny olombelona, amin'ny fahefana voafetra, amin'ny fahefan'izao tontolo izao. Na iza mihevitra te hife izao tontolo izao dia tsy afaka hife an'Andriamanitra. Na iza mihevitra fa ho tompon'izao tontolo izao dia tsy afaka ho tompon'Andriamanitra. Izy rery ihany no mife izao tontolo izao. Misy fahefana tsy ombonany amin'ny olombelona, misy fahefana izay tsy azon'ny olombelona ho raisina ao aminy. Engane ry havako malala, isika fiangonana hahatsiaro sy hahatsapa izany fahefana lehibe izay ananan'ny Tompo zany mba hahatonga antsika hanome voninahitra sy hankalaza azy amin'ny fotoana rehetra. Dia hoan'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra ray anetsitoa fa lehibe ny voninahitrao tahaka izay niakaranao any amin'ny toeranao no hiverenanao indray, andray anay hitsara ny velona sy ny maty ary ahatonga n'izao tontolo izao hiondrika hiankohaka eo anatrehanao. Lehibe ny anaranao Tompo, ary ankehitriny banjina sy manatrika ity herinandro vaovao ity izahay, ho herinandro feno ny fanambinanao Andriamanitra, herinandro feno ny fahombiazana, angatanay manokana ho an'ireo izay miditra hôpitaly, angatanay ho an'ireo izay mandalo ady sarotra samihafa, ireo izay mandalo fizahan-toetra sy ady-panahy, ireo izay mandalo olana samihafa. Jesosy vao ny olan'izy ireny. Ampanantenao fa Andriamanitra Tompo sy mpife izao tontolo izao ianao ka afaka mifeny olany tsiraray avy koa. Dia matoky anao izay Tompo, ary amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay izany mivavaka izany. Amen.